Etaeta vaovao etaeta fahamarinana etaetana hitan'Andriamanitra tsika iteka mafy tsara ho an' Jesosy a tiapatsiaranao fa Andriamanitra nanovanao anana an'izany amen ko satria herinandro vaovao ny androany a dia ho fitohizan'ireo vavaka rehetra sy teny efa nanomana antsika ho amin'ny journée androany a dia tsika hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo azo vaovao ny tananao a sokafo an-tompo an-trano ny fonao a mampiasa fo an'Andriamanitra raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy tompo a misaotra betsaka mankasitraka ny fonay manontolo izay isan'ny novelominao a ampahitanao an'ity marain'ity tombonandro maimaim-poana baiboly dia milaza fa omenao ny andro anankiray iraviravonay ary tsy ho hitanay ny tsiro ny androany tsy miverina tsy mitovy ary tsy sahala amin'izay efa hitanay raha tsy miaraka amin'ny fanatrehanao izay misaotra fa maraina toy izao tompo no hanavaozanao ny fahatsaranao ny fiantranao sy ny famindraponao anay misaotra ny amin'iny herinandro lasa iny a ary misaotra ny amin'izao herinandro vaovao izao raisy tompo ny dera raisy ny laza ny fankasitrahana sy ny fitsaoana ny fisaorana ny fanajana feno a fa mendrika ao anao zany a hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Tsika iteka mafy tsara ho an' Jesosy mahazo toena vetivety eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika menakavy. Anio manokana indray tsika dia hijery fahamarinana avy amin'Andriamanitra anankiray izay marina anafaka atsika. Ny marina no manafaka anao. Andriamanitra tsy miteny afa tsy fahamarinana ary ny devoly rainy lainga tsy miteny afa-tsy lainga. Mahaiza mampiasa fo isafidy iaina hifanaraka marina voalazan'Andriamanitra lavo ny lainga avy amin'ny devoly. Amen. Anio tsika dia hijery anankiray loha hevitra anankiray nampitondrina lohateny hoe mifankafantatra feo amin'Andriamanitra. Mifankafantatra feo amin'Andriamanitra. Jaona toko 10 ny 7:10 no jerentsika vetivety. Ao amin'io jaona toko 10 io dia se présenter Jesosy amin'ny mampiandriondry azy ary amin'ny mampiandry tsara azy. Iza moa zany no andrasany? Zasy ianao. Amen. Vakina le teny amin'ny anaran'ny tompo ao miara-mamaky tsika hoe nandiny fa 4:10 10:14 vedetika hoe jaona 10:14 safady isa 2 izaho ny mpiandry tsara fantatro ny sady fantany amen. Fantatro ny enao io lesan'i Jesosy io hoe fantany manjo anao fantany mahazo anao fantany hoe atraizany zakanao zay ny mahatonga ny Korintianina 2:10 miteny fa ny fahatokian'Andriamanitra ny mahatonga ny sedra sy ny fizahanttoetra tonga eo amin'ny fiainanao efa nosakanan'Andriamanitra ho zay zakanao irery no avelany hitranga. Amen. Fantany zay ho lalovanao rehefa avy eo. Fantany zay miandry anao amin'ity herinandro ity. Fantany zay natrehanao tamin'ity herinandro lasa teo iny. Fantany ny ao am-ponao. Fantany ny ao an-tsainao. Fantany ny efa rahanao io. Raha fantany ny momba anao ray manontolo dia tokony hiresaka aminy ianao zany. Amen. Tsy ho antony aniliana ny fiainam-bavaka ny fahafantaranao fa efa fantany. Satria Jesosy niteny fantatry ny rainareo izy fa tokony ho anareo zany. Nefa izy miteny na inona nefa angatahanareo izy dia ho ataony zany. Ao amin'ny jaona toko 10:4 vakitsika eo dia se présenter Jesosy fa izy ny mpiandry tsara. Tsy mpiandry tsotra fa mpiandry tsara. Tsy mpiandry ratsy fa mpiandry tsara.
Ary anisany mamaritra ny fahatsarany ny fahafantarany. Fantatro ny azy izy. Ary misy toyany fantany izy koa mahafantatra. Amen. Ametraka fanontaniantsika dia izy valiny. Ary ao anatin'ireo valin'ireo dia tokony ho tonga fahamarinana manafaka sy fitsarana ary fiainana ao anatintsika ny zavatra omen'Andriamanitra. Raha Jesosy ny mpiandry ondry dia isika zany no ondry andrasany. Oviana no maneno ny ondry. Eo ny aingintsika vetivety. Ezekela toko 4:30. Ezekela toko 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny very ho tadiaviko, ny voaroka ampodiko, ny folaka ho amarako, ny malemy ho atanjahako. Fa ny matavy sy ny matanjaka kosa dia aringako ka andrasako amin'ny fitsarana. Misy raha marika momba n'ity le matavy ity. Okazavy ity resaka ity vetivety aloha. Ny voalaza eto dia ondry matavy sy matanjaka manakana ny ondry hafa tsy hinana. Alleluia. Tahaka ny mety ho fampianarana anakana anao tsy hamaky baiboly ohatra. Fa Jesosy vonona hifankahita sy hifankazatra aminao. Raha mazoto sy marisika ianao hampiasa amin'ny fonao aneritena hanokana fotoana hanokatra amin'ny baiboly dia mba hamaky izay voalazan'Andriamanitra ho anao. Alleluia. Ary Andriamanitra tena saroto mihitsy hoe maninona tsy havelanao mihinana ny ondry. Tahaka ny hoe fa maninona tsy havelanao mamaky baiboly ny olona. Androany maraina nambarako aminao fa tena havela hamaky baiboly soma tsara mihitsy ianao ary tena apresiana mihitsy azy. Fa indraindray ianao mihitsy no tia mamaky. Alleluia. Teneno akaikinao ilainao ny mamaky baiboly hoe. Tsy mazimaziny eto hoe. Mila mamaky baiboly ianao hoe. Ozy Jesosy raha fantatrareo ny marina. Aiza le marina? Hoy ny tompo amin'ny Jaona 17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana. 17:17. Ny tenao ny fahamarinana. Ao amin'ny baiboly avy amin'izay lazain'Andriamanitra ny fahamarinana. Ny very ho tadiaviko. Rehefa very ny ondry, rehefa miala eo amin'ny vala, tafasaraka mpiandry azy, dia maneno izy any amin'izay toerana misy azy any satria miantso vonjy izy fa tsy mahita lalana iverenana. Ary tsy mahay miverina amin'ny herin'ny tenany satria nandeha tsy nisy mpitarika dia tsy mahay miverina amin'ny lalana izay nandehanany. Tia ilay karazana olona izay mangetaeta ny hiverina amin'Andriamanitra. Ary Jesosy dia nametoky fa izay rehetra manantona azy izy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Rehefa voaroka tahaka ny Adama sy Eva na tahaka an'ireo zanak'Israely izay nirohan'Andriamanitra ho an'ny Babilôna dia afaka maneno le ondry. Azonareo ve izy? Afaka miantso ny mpiandry azy le ondry. Fa vitan'Andriamanitra ny mamerina azy sy ny mampody azy teo amin'izay nandroahana azy. Alleluia. Io karazan'olona io zany mety niaina teo amin'ny anjara fahasoavana izy. Fa nisy ny circonstance na isy asany devoly niseho dia lasa voaroka teo amin'ny toeram-pahasoavana io izy. Tsy toerana resaka tsy hoe toerana tsy hoe orinasa fa toeram-pahasoavana zany hoe tokony nisitraka teo izy fa voaroka teo izy. Dia afaka mijoro ny mpiandry tsara mamerina anao eo amin'ilay tsara efa niainanao fa nanesorana anao. Ho anao ty fotoanandroany maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia mandraisa tandrifa zaza mifampijerijery fotsiny. Tonga dia mandray to dia misaina tsara daholo.
iny zany le ohatr'zao zao zany zay tian'Andriamanitra ho tenena zany tonga dia mivavaka tsara anatin'ny fo amin'izay tsika tsy lany fotoana be mifampidiridiri ampasoavana amin'ity marainy ity. Za eto mizara ny teny miara-mandray ny teny tsika isanao mirava ny fotoana rehefa avy eo fentsikitsiky tsara afaka miafronter ny journée hanina ao antsika ty androany ty indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a Nazareta. Amen. Ny folaka ho amarako ho karakaraina io zao le anisan'ny voaresaka andro amaraina mahakasika n'inona mahakasika ny sekoly fanasitranana. Ao amin'ny Jeremia toko 7:15 Jeremia chapitre 30 verset 15 vetivety mba angatahako ho afficheny. Dia miteny zavatra anankiray Andriamanitra aminaran'i Jesosy manao hoe nahoana ianao no mitaraina noho ny faharatrana sy noho ny fanaintainanao zay tsy azonao atsahatra. Misy zavatra tsy vita fa rehefa taraina ny ondry manongila tsofana ny mpiandry ondry midina mikarakara le ondry eo amin'izay tsy vitany. Andro amaraina misy olona tonga eto mahita fa ny zavatra iainany tsy vitany dia ho an'izay olona zay ty fotoana andro amaraina ity satria eo amin'ilay tsy vitanao afaka mandray relais Andriamanitra iteny aminao hoe zay tsy hain'ny olombelona hain'Andriamanitra atao. Faharatrana sy fanaintaina tsy azo atsahatra fa hain'Andriamanitra atao. Satria rehefa mijerytsika ny fahaiza manaon'Andriamanitra dia tsy misy ny sarotra loatra zany eo imasony, tsy misy. Satria ny zavatra rehetra izay noforoniny ka nakorotany devoly dia mba amin'ny fifehezany ka tsy navela hihoatra ny heriny namoronany azy. Izay noforoniny azo ny ovaina. Alleluia. Enao io noforoniny dikan'izay azo ny ovaina ianao, zay no mahatonga azy mandefa ny teniny mba handray safidy ianao hiova. Fa tsy hoe mahatonga raha ohatr'izany hoe pasteur efa mivavaka foana fa izy mihitsy mbola tsy manova tsy izay le izy ka raha ny tian'i Jesosy dia mandray fepetra ara-potoana ianao mba tsy ho diso fanapa-kevitra eo amin'ilay toetra izay ampijaly ianao rapitso. Ny olona ihany no ampijalian'ny toetrany. Azavaiko. Ny manodidina anao ampaherezin'ny teny. Ny tsy fiovan'ny toetra tsy ho azo ampaherezin'ny teny fa tsy maintsy hovain'ny teny. Dikan'izay mety androany io mety ohatran'io fa raha maharitra ela loatra io dia tsy mety. Mila mijoro ara-potoantsika mandray fepetra faran'izay aingana satria iverin'i Jesosy hakanao. Amen. Na ho an'izay very voaroka folaka voalazan'i Ezekely 34 teo koa ny malemy ho atanjahako. Rehefa matsapa ianao hoe toy ny malemy, osa, tsy ampiery, veriery, laniery, mila atanjahana, ohatrany tsy vita intsony miatrika ny andavanandro, misy zavatra mahareraka. Afaka miantso ianao ny mpiandry ianao satria izy mpiandry tsara fantany azy ary ianao koa tokony hahafantatra azy. Zay ny antony mahatonga antsika miverina ao amin'ny teniny. Mila miantso sy miaiky fotsiny ianao tompo tena tsy ampy ny heriko hiatrehako ny androany. Mila anao zay fotsiny. Draindray ny parcours ny fiainantsika nandona mafy ny saintsika mahatonga antsika tsy te hiankina amin'izaniza intsony. Dia mijoro eto amin'ny teny aminao hoe tena micomprendre anao ary namako. Mety manandala an'izany koa hoe tena eto kosa aloha tonga dia za rery amin'izay miatrika fiainana fa tsy isy mifampiankina amin'izy intsony satria be loatra lay cœur izay blessé. Sanatria tsy hamela tsony ny olona i-blessé cœur anakahy. Dia zao nefa ny olona anatin'izay n'Andriamanitra koa lasa tsy tianao hiaraka aminao satria mety hiteniko ianao sao dia blessé n'Andriamanitra koa. Tena akaikinao Andriamanitra tsy mandratra anao zany. Avereny faran'izay Andriamanitra tsy mandratra anao zany. Omeo azy ty conseil anankiray ity. Ny mahatonga ny olona diso fanantenana hoe satria diso fihevitra izy hoe. Ny source ny déception, ignorance. Ny zavatra tsy fantatrao dia nametrahanao fanantenana. Dia nidofotra le izy dia ianao kiva avy tena tsy napoziko. Zay dia ny ilana vavaka azy baiboly mba tsy hisy tsony le tsy napoziko mampitomany.
Zay fotoan'izay fantatrao tsara amin'izay hoe hiditra amin'ity dia zao mivokany. Tsy hiditra amin'ity dia zao mifetraikany. Hiditra fakapanahy tsy miala mainao fakapanahy zany ianao. Hiditra amin'ny fahasoavana ianao maika ianao tena tsy miala mainao amin'ny fahasoavana. Halleloja. Rehefa tsy hita intsony izay atao, tena tsy hita intsony. Rehefa malemy, renao hoe mila hery, ary tsy hery avy aminao, satria ny ianao efa lany, dia afaka miankina ianao amin'ny herin'ny faherezany. Satria ny puissance an'Andriamanitra illimité tsy mety ritra ary tsy mety lany. Andro maraina, tsy hoe izay tonga voalohany amin'ny amainina no aka, dia tsy hisy intsony ho an'ny rehetra. Fa nizaniza tonga eto ka mangeta eto hiatrika an'ity semaine ity tompo, ohatry ny eniko tondredradredreka tsy ampy hery mila hery avy aminao. Fenao amin'Andriamanitra afaka andraisan'ny rehetra anjara hery sy tanjaka ahafahanao mamakivaky an'ity herinandro ity miaraka amin'ny vavolombelona ary andray ny anjaranao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mety ho reraka. Mety hatsapany tenany hoe tsy ampy hery koa ny ondry, satria mety miatrika zavatsarotra eo amin'ny fiainany. Ny dikany hoe sarotra dia le tsy vitanao, fa tsy midika hoe tsy azo atao. Misy zavatra zao sarotra aminao fa tsy sarotra amin'ny namanao eo akaikinao, mety samy miara-mipetraka eo na mety samy piraita-po ary, mety mpivady. Dia zay no ilana an'ilay mifampi-comprendre, satria tsy mitovy ny olona, ny zakanao tsy zakany hafa ary ny zakany hafa tsy zakanao. Dia zay amin'izay le mifameno na ny tokantrano na ny asa fanompona na mety eo amin'ny firenena. Amen. Fa amin'ilay fahatsapana iny tsy vitako tsony, anisan'ny feo ren'Andriamanitra amin'ny mahondra ianao sy amin'ny mampiandry tsara azy ny fahafahany midina sy miditra tsehatra eo amin'ny fiainanao, ampahery ianao sy ampatanjaka anao. Andro maraina ampatanjaka antsika tsiraray avy reto ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza ny fanitsiana ao anatin'izany rehetra izany? Ny fanitsiana dia ity: raha toka efa ao anatin'ireo ianao nefa tsy miantso azy. Raha toka miandry ianao hoe tsy hitany ve ny manjoa eo, za tsy mila miantso, tonga dia miasa foana izy na tsy miantso ary tena mila mivavaka ianao ka. Tsy maintsy miantso sy miresaka aminy ianao. Ny antso no fanamafisana fa tena zay tokoa no ao anatinao. Ny finoana ao anatinao hitany, fa ny antsonao mikonfirme an'ilay finoana ao anatinao. Dikan'izay na olona timide ary ianao andana mivavaka. Fa aza hoentiny eo amin'ny tompo hoe za sarisary kenatra dia tsy samy resaka. Ny tompo afaka manafaka anao amin'izay fahasarota kenatra izay. Aza vela hanakana anao tsy hifandray amin'Andriamanitra ny mety ho attitude anao sy ny comportement anao. Amen. Ty point farany ity mahakasika ny oviana ny reny feony ondry dia anisan'ny tena mahatery ny foko rehefa nona ny ondry. Halleloja. Rehefa nona ny ondry dia ny mpiandry azy no mitsimbona sy mijery azy. Zay mahatonga Davida nilaza amin'ny Salamy 23:2 naran'ny tompo: mampandry amin'ny ay maitso izy, mitondra ahy amorony rano fialan-tsasatra izy. Tsy izaho no mitady ay maitso, fa ny anjarako manetry teny eo ambany tana maherin'Andriamanitra, hanandratan'Andriamanitra eo amin'ny ay maitso avoka amin'ny mahondry. Amen. Ondry ianao mantsy dia mihinana ay maitso, salady, légumes. Rehefa liona amin'izay ianao, liona avy amin'ny fireneny Joda, tonga dia steky. Alleluia. Tena akaikinao miainao anao ny Andriamanitra ao. Ametraka fantena fanondrontsika hoe sarobidy hatraiza eo imason'Andriamanitra amin'ny feo anao. Sarobidy hatraiza eo imason'Andriamanitra ny feo anao. Rehefa nitondra mpianany tao anaty sambo Jesosy, andeha ho enepita ao Marka 4:4. Haitsika io tantara eo? Iza no niteny hoe andao anaty sambo? Jesosy. Taizy Jesosy nandritra n'io voyage io tao anaty sambo. Inona no tenenin Jesosy? Andeha ho enepita. Zany hoe tsy nanira tena mpianatra, tsy nanderery ny mpianatra, nefa ny zavatra nahavariana teny an-dalana dia nisy tafiotra tsy nisy toy izany. Amafisy ny etoana fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy mahasakana ny tafiotra, tsy hitsoka eo amin'ny fiainanao. Tsy hoe nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia tsisy tafiotra intsony.
mety isy ny tafiotra ary indrindra ny fandraisanao an' Jesosy dia toko sy antoka fa zay tafiotra miainga eo dia azo atsahatra sy azo ampanginina ary tsy tokony hampatahotra anao. Amen. Tena kaikinao aza kivy miatrika an'io zavatra io e. Aza manome tsiny ny tompo mihitsy aloha. Menara tsara tenin'Andriamanitra hoe. Amen. Ny zavatra nitranga dia niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy tanaty sambo. Niseho ny tafiotra. Zay mahatonga milaza amin'ity marain'ity hoe aza taitra raha misy tafiotra ny fandehananao miaraka amin'i Jesosy. Aoka ianao hitsiky sy hifaly mihitsy aza satria antoka ahafahana mampitsahatra an'ilay tafiotra ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ary na tsy miaraka aminao ary Jesosy satria mety tsy miaraka amin'i Jesosy ianao, hisy tafiotra foana. Saintsaina, Jesosy ary ao, misy tafiotra. Ka mainka tsisy dia nisy fotoana tokoa nasain'i Jesosy nandeha teny aloha zareo. Dia mbola mivavaka Jesosy. Fa niteny Jesosy hoe ho vonjeko, ho tratrariko ianareo. Rehefa avy mivavaka ny tompo amintsika ataontsika tamin'ny amin'ny 120 tany. Tonga teo amoron-dranomasina izy gaga be tsy izy sambo tsony teo. Ny mpianatra efa lasa. Efa nanao promesse izy. Efa nanao promesse izy. Fa hoeny aminareo dia nandeha teny ambony rano izy. Hoeny amin'ny mpianany. Dia zareo ane marika toko faha-4. Tao anaty sambo Jesosy niseho ny tafiotra. Matio toko faha-14. Mbola teny amoron-dranomasina Jesosy nanderery ny mpianatra niseho ny tafiotra. Tena ny akaikinao aza kiviany tafiotra zany hoe. Avereny farany aza kiviany tafiotra zany hoe. Amen. Ny fisian'i Jesosy eo ny teny meloa fa hoeny epita no niantoka n'ilay dia. Ny tabataba be ny rivotra satria Jesosy avy eo ny teny hoe mangina, tabataba tsy fandrenesana. Rivotra no nitsoka, saiky vaky ny sambo, saiky rovotra ny voalina, saiky iny enjera le hazo le mamy sambo iny. Tsy fandrenesana. Na avariana fa nandritra n'izay tabataba izay dia tsy mba nifoha Jesosy. Tsy nanaitra ny tompo le problème. Fa rehefa Petera amin'izay no niantso vonjy, nanaitra sy namoa azy dia nahavariana fa ny feon'i Petera eniny. Miaino anao io Andriamanitra. Andro maraina ataovy masaka ao anatinao fa miaino anao io Andriamanitra. Tena kaikinao miaino anao Andriamanitra hoe. Tsy anao ny sitraponao nefa izy hoe. Fa miaino anao izy hoe. Eo mantsy no ampifangaron'ny olona ary zany anisan'ilay sitranina andro maraina aza afangaro ny rano sy ny menaka. Fa ho hita foana ny mahasamihafa azy. Aza afangaro ny vary sy ny tsiparifary. Ho hita foana ny mahasamihafa azy. Alleluia. Miaino anao izy fa tsy tonga izy anao ny sitraponao. Amen. Satria sitraponao tsy tsara no sitrapon'Andriamanitra. Ny tsara ho antsika ireo dia ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Nitsoka ny rivotra, niseho ilay tafiotra, tabataba tsisy toy izany teny ambony sambo, fa tsy taitra Jesosy. Tsy manaitra an' Jesosy io korotana be amin'ny fiainanao mety misy androany io an'izay mety misy an'izay, tsy manaitra azy io. Dia mety hiteny ianao, ray kosa tena tsy manaitra azy io, tsy mataitra azy io. Fa inona zany manaitra azy? Ianao miantso azy. Dikan'izay, raha hiteny zany ianao hoe tsy hitanao ve io tafiotra io hoe, tena akaikinao, mahatory izy hoe. Rehefa nitsanga ny Petera nanomboka anakeo aminy, niengavy azy. Hitanao misy ilaina ianao mametraka an'Andriamanitra eo amin'izay toeran'izay. Aza mionona fotsiny hoe aman-Andriamanitra omniscient azy, fantany zavatra rehetra, na tsy zay doctrine zay mihitsy nitandremo hoe na tsy mivavaka ary aho. Miasa foana izy. Na tsy mivavaka ary ianao, fantany io. Fa miandry ianao izy ho tonga eo mivavaka. Amen. Satria tia miresaka aminao izy. Dao tsika isainany hoe iza namorona ny vava. Mbola misy misalasala, iza namorona ny vava e?
Latsinay maraintsika ireto izy namorona ny vava, Andriamanitra. Izy namorona ny resaka, Andriamanitra. Andriamanitra namorona ny vava ve manambava, manambava. Izy namorona ny resaka ve miresaka, miresaka. Izy namorona tia miresaka io ve tia miresaka ve izy? Eny tompoko, tena tia miresaka izy. Ka tandremo sao dia vao maraina fotsiny zarara misy ray segondra sy 3 minitra ny iresanao aminy. Tsy ampy zany. Tsy ampy zany. Manokana fotoana ifampiresahana amin'Andriamanitra. Sensible kokoa amin'ny feonao Andriamanitra, mihoatra ny tabataba ny sakana eo anoloanao sy ny korotana na ny fahasarotana mety misy eo amin'ny fiainanao. Manambavao mafalo anao andro maraina. Tsy any amin'ny tafiotra ny fifantohan'ny tompo, fa any aminao. Tsy any amin'ny tafiotra ny fifantohan'ny tompo, fa any aminao. Amen. Ahoana no ahafahan'ny tompo mandremy feoako? Fa izy mpiandry tsara, za zany ondry nandrasany. Efa nisy efa voavaly tao anatin'ilay resantsika teo amin'ny alalan'ny vavaka. Ozy izy ny Jakoba 5:13 ny anaran'i Jesosy, misy azo pahoriana va aminareo? Izy vavaka. Fa maninona Andriamanitra tsy tonga dia miditra tsehatra mamarina fampahoriana eo amin'ny fiainanao satria tiany ianao. Satria mametraka fanontaniana Andriamanitra hoe teo afaka amin'ilay fampahoriana ve aloha ianao? Mazava amin'ny valiny, teo afaka. Misy kosa aloha tsy teo afaka gaga ianao amin'izay. Iza ilay karazana tsy teo afaka amin'ilay fampahoriana? Reto ilay tolo ireny, reto ilay olona ry zareo, ary zareo tsy afaka androany. Alleluia. Mety tsy mpanatrika eto koa izy, misy efa mandefa saina lavitra be. Ireo olona ireo rehefa marary dia karakaraina be. Ary lasa mahafinaritra azy mihitsy ilay marary satria rehefa marary izy ny karakaraina. Azontsika ve? Zay mahatonga ny fifampitaizana ao an-trano mbola tsy marary ilay olona dia efa mba karakarao. Manjary manimba ny sain'ilay olona resahako io tsy voatery hoe zaza. Mety dadabe zany resahako zany dia misainy dadabe hoe ary reto zanaka zafikely reto ipapi io zany na ipepe zay fiantsonareo azy. Ary reto zanako reto tsy tonga mamangy mihitsy raha tsy marary Hitanao amin'izay spécialité ny dadabe nanao teatra hatramin'ny mbola kely. Hoe hitanao tsara amin'izay. Satria manino tia hitanao izy. Tsy haiko azonareo ve? Dia Andriamanitra tsy afaka. Dia ny problema niny? Andriamanitra tsy afaka nasitrana ny dadabe izay lasa narary tokoa avy amin'ilay filalaovany an'ilay aretina. Satria izy mihitsy ny tia rary mba sitrany ayay, tiavina sy karakaraina. Rehefa marary dadabe vao mitondra hanina ianao, mitondra akoho sy vary sosoa tena tonga dozy dadabe hoe za rehefa tsy marary tsy hitondranao andefasany SMS latsinay marina andeha amin'ny sekoly mitady kofona ato. Teneno akaikinao. Aza mijanona anaty aretina zany hoe. Fahasalamana ny tokony ho angatahanao hoe. Zay mahatonga milaza eto hoe misy olona azo pahoriana fa tsy voatery mivavaka izy satria mety mahafinaritra azy ilay toerana. Ohatra koa mety kamiasy izy dia zarany ary marary. Dia izay olona izay zany dia miteny an'izay olona izay tsy vocation ilay izy rahalahy. Na mety raha nabavy, na mety hoe ray aman-dreny tsy haiko izy ianao hoe raha mahainao izay ka hoe faly enio tsara ty discernement ty. Raha faly ianao marary mba sitrany hoe tsy miasa, tsy vocation ilay izy na miova asa. Tsy vocation. Ny olona manana vocation efa marary, ny olona ao an-trano mihitsy ny mamaty hoe asa vokatsony fa izy miteny hoe ka tsy vita le asa raha tsy za mandeha. Vocation. Raha vao vocation le ao anatinao mampivoaka anao. Discernement tsotra zany aza manamely tena hoe tena hoe ahoana moa zany za ty afaka mbola miova ianao ka. Afaka mbola miova, afaka hovaina za manomboka andro amin'ny maraina. Ka zay karazan'olo zay tsy angataka amin'Andriamanitra mba ho sitrany zarany ary misy congé lavidavitrako. Dia nefa tsy aso zay. Na ianao ary tena marary am-pitoerana ohatrany tsy manao ninninino io, mamparary ana io Na tsy haiko aloha fa za aloha ohatra zany arakaraky ny tsy anaovako ninninina maika marary. Ary za mihitsy tantaraiko teo iny.
efa tsy azonao an-tsena efa kopaka efa tsy vita tsony za ndeha hitory teny. Alleloia. Satria fantatro hoe izay ny ilan'Andriamanitra anao. Ny anao koa ataovy izay fa za fampijerijery hoe za koa zany te hitory teny, mety tsy izay ny anao. Atreny ianao. Atreny ianao. Atreny ianao. Misy zavatra izany tena tsy mety hoe raha vao tsy ianao manao ilay izy, satria napetraka Andriamanitra ao anatinao ilay izy. Amen. Rehefa misy fahoriana, misy fampahoriana, misy zavatra mitranga, dia miteny ny Baiboly, aoka io olona io hivavaka. Eo amin'ny Jakoba 5:16 dia miteny izy minaran'i Jesosy, mifanikeloka, mifampivavà mba ho sitranareo. Inona ny tenenin'ny pasteur sandratra teo? Resaka momba ny famelan-keloka izy. Tsy azontsika sarahana ny famelan-keloka sy ny fanasitranana. Io famelan-keloka io misy fotoana mila atao isa-maraina. Misy olona tretina efa navelako izy. Tampotampoka eo vao fo maraina dia ohatran'ny hoe tsy navelanao tampoka indray izy. Dia mila mamela fotsiny fa tsy hoe natao ampiady-saina be izy ahoana ary izy mamela. Vonona foana ianao tsy azona alahelo na rancune amin'izay mety ho nataon'ny olona, heverinao fa manimba no avinao. Any ane mahatonga le pardon sarotra be. Mahatonga ohatr'izao ohatra. Satria nisy olona izay mipromettre mihitsy hoe toany daholo fianarako hatrany an-dafy sy anina dia tsy nataony akory ilay izy dia iny olona iny no azonao mifomivonto be ao anatiny tratranao. Nefa tsy ny ampelantanana iny olona iny no avinao, fa ny ampelantanan'Andriamanitra. Mety hiteny ianao, pasteur, ka ny ray aman-dreniko anie tsy manana moyen, le olona izay mba nampanantena. Dia hiteny aminao, tsy manana moyen ny ray aman-dreninao, fa ny Andriamanitra ao, le miteny ianao androany fa mandreanao manana moyen. Afaka ho tonga any amin'izay irinao ianao, fa mba asio fifantohana tsara any amin'ilay manana le moyen, dia Jesosy avy any Nazareta, afaka mikarakara anao. Mahatonga ny fiainako ohatr'izao, pasteur, nisy tovolahy anankiray zay, Ianna ny anarany, aza tenenina akory. Izy mihitsiny. Tam'izany, 10 taona lasa. Miteny tamiko izy hoe marety ndry fa hampiakatra andria. Mandraka androany mbola maharitra miandry anazy dia izy efa lasa nanambady any. Ianao koa zany noerako izy rehefa lasako. Ohatrany hoe maivamaivana be tenako izy ny pasteur koa dia maivamaivana daholo. Ka raha tsy hamaivana io dia lasa angezanako. Verenao amin'i Jesosy, omeo an' Jesosy ny fifantohanao. Dia avy eo ny helikiny tovolahy iny. Miezaka mifetentsika eto moa, alleloia. Mamela heloka fotsiny. Mety tovavy koa, mety lehilahy ny tonga eto tena nalefako tany amin'ny foko pasteur. Zay dia efa erreur, aza alefa any ny fonao. Zay to dia rectifie sady zay aza alefa any amin'ny fonao. Alefaso any amin'i Jesosy ny fonao. Tena ny fitahany efa hoe aza alefa anyko ndry. Nanaovany efa hoe aza alefa any amin'ilay fototra mihitsy ny tsiraisina ane dia monsieur ny problème. Aoka tsisy otsony problème mamparary. Satria miankina amin'Andriamanitra sasainao. Mamela heloka. Miangavy ianao androany maraina mba amela heloka. Misy version be dia be izy le teo mafimafy ty manaraka ty mangataka anao mba anokatra ny fonao. Amototra an'izay olona izay amin'ny alalan'ny teny hoe mamela heloka ianao. Amen. Vitsory ihany, miangavy avao. Andriamanitra ve dia tsy anakatao eo amin'ny fiainanao ve Andriamanitra? Manakatao izy. Manakatao izy. Za pasteur efa nisy asa zay efa saika mipoaka be mihitsy. Tena sady karama le izy ny makany an-dafy. Fa tena fitahan'ilay dadatoana izay tena kekinao tsy anjaranao zany le izy hoe fa anjarany dadatoanao hoe dia amboariny saina hoe tsy nenao iny nalainy iny hoe andraso ane raiso ane zany fahamarinana zany fa ny mana zay nalatsak'Andriamanitra ane tsy anjaran'ny hafa no alainao ary tsy ny anjarany hoe tsy alain'ny hafa nenao miandry anao eo fa rehefa tsy alainao dia levo masoandro dia miandry rapitso indray. Fa tsy hoe nenao no alain'ny hafa, zay concept zay mihitsy le mamparary. Nalainy le tokony ho
tsy anao iny zany ny anao mbola voatahiry sara somatsara ary zavatra hitako amin'Andriamanitra Andriamanitra ny cumule Andriamanitra ny cumule izy zay tsy azonao hatramin'izay tsy hoe very angoniny ary rehefa tonga fotoana nomezany ianao tsy ombitratra ny fifalianao raha ntianao ary hatramin'ny 12 mihitsy ny sekoly maraina satria enoky ny fahabetsahana sy fahavokarana ary fahagagana amin'ny fiainanao amin'ny 7 miditsika eto amin'ny 5 dia efa ao ambany ianao satria tsara Andriamanitra namaly vavaka zao ny teneniny eo amin'ny bokon'ny Joela onerako izy izy ny taona rehetra no an'ny fahavalo ahoana moa no afan'Andriamanitra manonitra n'le taona no an'ny fahavalo raha mbola eo ianao izy tsy miteny any ianao any dia onerako anina dia tsy miaraka aritsika eo aloha ianao miverina eo aminy ianao ary miaraka aminy eo ianao dia hitan'izay tokony ho atao eo aloha ianao miaraka amin'Andriamanitra anisan'ny point tokony ho fantatrao anatin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ilay hoe mifankafantatra feo amin'Andriamanitra dia rappel anankiray faran'izay tena important be momba ny vavaka fa ny vavaka dia natao ho valiana ny vavaka dia tsy haingon-trano mazava fa ny vavaka natao ho valiana raha tsy misy zany valim-bavaka dia tsy ilaina ny vavaka ary Andriamanitra tsy mampanao zavatra tsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao zany matoa izy miteny hoe antsoya dia misy toyany ny antoyany ho valiko ianao ary aneoko zava-mahagaga izay tsy fantatrao izy tsy niteny hoe antsoya dia ho hitako eo tsy zay na hoe antsoya ary amin'ny fotoana mahafaka dia raisiko ianao Andriamanitra mandray appel foana izy tsy ohatran'izay olona izay mandray appel foana izy matoa zay izy tsy nandray appel tsy nisy le appel alleluia ary Andriamanitra rehefa tsonao dia tsy mila crédit tsy mila manokatra ny fonao ianao dia miresaka amin'Andriamanitra tena akaikinao natao ho valiana ny vavaka hoe zao lazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 15:16 amin'aran'ny tompo tsy ianareo no mifidy zany no mifidy ianareo zany nanendry ianareo mba handesy amo mba hareta ny vokatrareo ary mba homeny raha ianareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona koa satria mivaly avokoa ny vavaka rehetra dia izay no mahatonga antsika mila manana fiaina mpisaorana po manaraka ao anatin'ny fanandratanao ny feo anao anomezan'Andriamanitra toko fa reny ny feo anao aza matahotra fa tsy mifandiso amin'ny fangatahanao ny valiny Luc 11:11 hozy izy Andriamanitra hozy izy Jesosy minaran'ny tompo fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato ary raha angatahany azy andrano no hanome azy menarana ho solony azy andrano rehefa mangataka mofo ianao dia mofo no omeny ianao raha mifantoka tsara ianao miaraka amin'ny fanotronana sandwich mihitsy ary ny tonga eo satria mihoatra noho izay angatahanao amin'izay no vitsoran'Andriamanitra rehefa manomboka amin'seho ainao no mamoaka an'le toetra izay efa napetraka Andriamanitra ao anatinao amin'ny fampiasanao safidy ara-potoana anda ny nofo fanomevana mifanahy amin'izay fotoana izay mofo ny angatahanao fa anasisika zavatra ny tompony atsefatsefaky ny aram-bato eny ho zaraindroa le mofo enonao ve fa nen'le antsy mamakivaky le mofo mikarepoka sokafany ho asiany zava-maitso salady cornichon ho asiany zavatra ohatry ny violet tongolo ho asiany zavatra ohatry ny menamena eny tsefatsefany eny voatabia sakay afaka fenon'Andriamanitra an'izay tsy takatry ny sainao eo fa ny zavatra tsy ho atsika eto aloha dia zao zay angatahanao eo zay no avy eo ohatry ny tehiteny zany Andriamanitra hoe tena sura fa io zay mahatonga antsika tsy hoe ana zany tiako dia andrasy aloha tena akaikinao aza atao ohatry zany Andriamanitra hoe
zavatra iriko zao amin'ity semaine ity dia mahita asa tsara, asa tena mikarama be. Dia miteny tompo, io aso io mety miditra amin'ny enina maraina dia tsy hamonjy sekoly satria ianao eny e, aleo indray arany dia miovaova eo ianao, fatary tsara dia miresa tsara. Alleluia. Fa eto baiboly dia miteny fa rehefa mangataka mofo ianao, tsy vato le izy, tsy vato no meny. Dikan'izay aza mametraka an'Andriamanitra ho manome valim-bavaka diso. Itsio zay andro amin'ny maraina. Itsio zay andro amin'ny maraina. Ny Andriamanitra miainy tsara. Andriamanitra tsy mba diso fiaino zany, tsy ohatry ny olona izy. Rehefa nyteny eo mofo dia mofo ny tonga eo. Mety tsy mofo ny hitanao, isaoran'Andriamanitra fa misy mofo ao ambadika eo. Mahaiza misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra eo amin'ilay lalana hitondrany anao mifanaraka amin'ilay fangatahanao sy ny fijoroany mahatoky hanome anao an'izay ilainao. Ao anatin'ity sehatra ny vavaka ity ihany koa dia mianatra isika mangataka avy hatrany dia izay ilaitsika. Ny fangatahana tian'Andriamanitra ataontsika zanany izay niova tanteraka tao aoriana nahatongavan'i Jesosy, satria raha tsy tonga Jesosy sy tonga zanak'Andriamanitra isika dia ny fianarantsika miaina fahatsorana anintsy avy hatrany dia any amin'izay ilaitsika. Alleluia. Tsy mangataka vola hividianana zavatra fa to dia mangataka an'ilay zavatra. Mety tsy mahazatra ilay izy satria efa nitezaina ila lorintsika. Indraindray na ny ankizy ary tezaintsika hoe iny zavatra any aminao iny anie vola vao tonga any aminao dia mila tezaina izy hoe vavaka aloha vao nanome vola Jesosy zay vao nividy aneny. Amen. Dia ohatr'izay koa ianao manatrika eto, afaka tonga dia hitsinao ampatsorana eo anatrehan'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, tsy voafetra moyen ao am-posinao sy ny tananao zay misy zay tsy misy, ary zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny aminao hifandrarah aminy sy resaka aminy satria fantany fa mizavatra tsy ho vitanao mihitsy eo. Amen. Dia ilo tenen'ny pasteur be dia be io izy ny olona tsy vitsy, tsy voatery hoe manana karama be nefa manan-javatra tsara be. Mety tsy manam-bola izy hividianana trano fa mahita fity trano izy. Possible zany. Mety tsy afaka nanangona fahafahana ianao nandritra nyity fotoana ity na mety hatramin'ny Covid-19 noho ny miantona-javatra be dia be, tsy afaka nanao vakansa, misy miantoka vakansa tampoka ianao. Alleluia. Possible ny zavatra rehetra rehefa eo Andriamanitra. Ny vavaka ihany koa satria ianao dia hanandra-peo mba ho henin'Andriamanitra ny feo anao dia faneho-mpiankinana. Ny tantara faharoa toko fafito efatra ambin'ny folo dia manambara fa ny vavaka tsy maintsy aloha amin'ny fanetretena. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy manetretena aloha vao mivavaka. Izany hoe tsy mikonto izany mivavaka tsy ny aloha avy amin'ny fanetretena. Ny anisan'ny point mahakasika amin'ny fanetretena ato vavaka eto dia ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ary tamin'ny herinandro ambony ny mpanompon'Andriamanitra dia nampianatra antsika fa isan'ny hamaritana ny fahamatorana, ny maturité izay isan'ny teny fikasana amin'ity taona ity, fa ianao ny amin'ity taona ity tokony ho matotra amin'izay. Tenenina akaikinao ity 2022 ity hono hoe raha ny filazan'Andriamanitra azy hoe dia tokony efa mba matotra amin'izay hono ianao io hoe tsy misy olona mandiny tena be mihitsy. Azavanao an'izany pasteur fa ianao zandriko firy taona ka izany tena asianao matotra amin'ity taona ity. Mamerina manao perroquet fotsiny izay tenen'ny tompo tompoko. Fa amin'ity taona ity hono izany manomana Andriamanitra mba ho matotra ianao. Anisan'ny karakteristika ny maturité voalaza tamin'ny herinandro ambony tanteraka eto indray ianao satria perroquet père, ok? Dia ny dépendance anao amin'Andriamanitra. Hatraiza ny fiankinanao amin'Andriamanitra. Antanio akaikinao ao anatin'io manjoanao io hoe hatraiza ny fiankinanao amin'Andriamanitra hoe. Zany mila rahantsika isan'andro, efa miankina amin'ny tanteraka ve ianao sa miena ny fiankinanao aminy. Miovaova ve ny fiankinanao aminy sa tena mahatsapy ianao fa tsy vitanao rery io fa tena miankina amin'ny foana ianao amin'ny androm-piainanao. Manaova jeritotika dia fataro aoka ianao hiaiky fa reny tranga rehetra reny raha fahatsarana ny anaran'izay dia misy ny tanan'Andriamanitra avokoa.
tsy hoe mitaraina fotsiny ianao manambara amin'Andriamanitra ny tsy zakanao fa maneho amin'Andriamanitra fa eo amin'ilay tsy zakanao iny a miankina aminy ianao a manantena azy ianao a ary mentoraka eo aminy a satria tsy vitanao. Ary eo ianao miteny aminy hoe tompo mba hampio a na ho androany na oviana fa mba hampio fotsiny aloha fa tsy hoe manery. Fantatra fa zatra manery ianao ohatrano ary mety manaiky ny fanerenao ny vady aman-janaka ao. Fa ny Andriamanitra tsy manaiky an'izay. Mihaino ve tsika ary aza ampahoriana ohatr'izany koa mivady anatinao. Ianao ve tsy mareo marika rehefa le ampivavaka tsara iny indraindray ianao na mitaizana zanakao dia misy teona tema malefaka ohatrany hoe rakizy a tonga dia milamina ry zareo. Misy fotoana anankiray izay tsy dia ampivavaka izay. Reto a mba mangina e tsy efa anteny ve zahay e. Miakatra amin'izay satria maninona tsy namaly le autorité. Mivavaka mba hamaly ny autorité anao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny fitezan'ny toetra. Amen. Maneho fiankinana avereny hoe maneho fiankinana amin'Andriamanitra hoe mifankazatra feo amin'Andriamanitra hoe manaraka ao amin'ny Matthieu 11:28 amin'ny anaran'i Jesosy makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatra entana za no hanome anareo fitsaharana famindra-toetra no zavatra raisinao voalohany ao aoriana mivavaka fa tsy famindra-mpahakakana. Tsy transfert de miracle aloha fa transfert na caractère. Tonga dia ny fitsaharan'Andriamanitra mahafeny zavatra rehetra no alefany ao anatinao mbola tsisy nininina korita amin'ny masonao tonga dia mitsahatra be anao satria efa nentinao tao anaty vavaka. Andisy amantarina zany fa tena hainao ny nametraka an'le vesatra eo anatrehan'Andriamanitra izay tsy maintsy hiaino mivavaka ao ary tsy maintsy hamaly ianao a dia ny fitsaharan'i Jesosy ao anatinao. Menara mitsahatra manoloana na zavatra efa nentina mambavaka mbola tsy miova. Azoko averina ve? Menara mitsahatra ao anatina zavatra efa nentina mambavaka fa mbola tsy miova araka ny hitany maso. Tonga dia mitsahara satria maninona efa nentina mambavaka io. Vita ny journée isaoran'Andriamanitra ny tranga sy ny tsy nitranga rehetra. Isaoran'Andriamanitra ny tsena nandeha sy ny tsena tsy nandeha satria efa nentinao mambavaka le izy. Amen. Ny fahasalamanao tsy tokony hiankina amin'ny entam-barotra namidinao. Ny fahasalamanao dia miankina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra iarahanao amin'ny andro toko-piainanao. Na andeha ny tsena na tsy andeha ny tsena. Mety misaina ianao, pasteur, raha mba mandeha ny tsena androany afaka mividy tenue vaovao any zanako any am-pianarana e. Possible miraha veto ianao tsy tonga any mitsena akory dia misy olona farenanao dia ty tenue. Tsisy idirany resaka iny. Tenue ana inona? Tenue any zanako tany amin'ny sekoly. Fa izy ianao tsy haiko fa za kosa mahafantarina fa ty fotsiny. Vitan'Andriamanitra zany aza midiridiry anay fa vitan'Andriamanitra zany. Aza misalasala ny amin'ny zavatra hain'Andriamanitra tao. Rehefa avy nosorany Saoly dia nahita fity tamin'ny olona tsy fantatra izy. Mba isa maraina manana fahendrena mba miteny hoe tompo androany hoe mahita fity avy amin'ny olona tsy fantatro. Fa tsy faritana foana mahita fity avy amin'ny olona izy le nitaingina katikatitra rehetra amin'ny asa fanimpony reny zany ahita fity. Re mihitsy tsy manome. Mba izahana toetra anao fa tsy manome izy. Ohatra mikidiridiry anahy daholo mitondra fiara tato amin'ny tanàna. Fa ho gaga ianao satria olona tsy fantatrao tsy mifankafantatra aminao olona tsy en relation aminao to dia ampiasain'Andriamanitra mampahita fitianao fotsiny. Dia gaga ianao avy eo manao bilan ana fisaoram-bavaka amin'ilay hariva tonga eo amin'ilay tsena misaotra Andriamanitra fa tsy nandeha ny tsena. Mahita olona ohatra mbola tsy manao an'izay vavaka izay manarika eto ohatra midiridiry be anazy ina koa ny isaorana amin'izany tsena tsy mandeha zany ka mbola isaorana. Zay ny anarantsika etiko. Sujet faharoa, tenue, misaotra Andriamanitra fa azo le tenue na tsy nandeha ary ny tsena. Raha ny fijerinao io tena ohatrany hoe zany a. Vitan'Andriamanitra rehetra zany a. Aza kelezina ny fahaiza-manao an'Andriamanitra.
inona mahatonga mampahery antsika amin'izany amin'ny lalan'ny fiasan'ny fanamasina atao anatiko mba tsy hanery an'Andriamanitra ianao hoe rehefa mandeha ny tsena vao mety io, rehefa lafiko daholo ity vao azoko ity tsy voatery ho zay, mety tsisy lafo mihitsy androany fa mirary kosa aloha mba ho lafo daholo dia aza atao lafoko nefa mivy aleloia zay anaovanao azy eo ataovy miaraka ny fanampiny fanamasinao fa zao azan-kinina amin'izay nametrahanao ny fanirianao vao maraina avao tsara mihitsy ny hoe ty faniriany ity andeha ny tsena fa ty anankiray tokoa tsy miankina amin'ny tsena mandeha zay le izy zay le fifankazarana amin'Andriamanitra. Maherana iny Andriamanitra ao amen. Vita le vavaka tonga dia mitsahara amin'izay, mitsahara tehirizy ny fitsaharanao ary indrindrindrindra mitsangana avy eo amin'ny vavaka eo ianao aza misaina zavatra negativa ntsony satria efa nentina amam-bavaka ary aza miteniteny foana mifanohitra amin'ilay vavaka efa nataonao na dia mety mifanipaka sy mifanohatra ary nita amin'ny masonao fezo ny vavanao hifanaraka amin'ny sainao araka ilay vavaka nataonao. Betsaka izany lesona izany. Halleloia. Pejy farany jaune 11:41 naran'i Jesosy dia nesorina ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha io misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Amen. Inona moa natrehan'i Jesosy teto? Lazarosy. Nanina moa Lazarosy? Fahalohany nafatesany narary aloha dia zay vao maty. Dia rehefa maty ahoana? Mbola tsy nalevina aloha, mbola nandrasana, finosina, nanaovana fiaretatory, efa nitsinjaraina ny volan'ny famangina natao kafe mofo efa satria betsaka ny jiosy koa tia mamanga rehefa ohatran'ireny zay vao nalevina ary tao ampandevenina tao apasina tao efa efatrandro zany hoe raha ny kanty Lazarosy ity zany no andefasantsika saintsaina tsara androany maraina eo amin'ny Sekoly Fanasitranana misy ianao irinao mba Andriamanitra hiasa eo fiainanao io enjana nanjoan'i Lazarosy fa ny zavatra nasehon'i Jesosy mahafinaritra be amaranantsika azy androany. Hozy Jesosy tsy problema mirakla, tsy problema Lazarosy, tsy problema le fanepasana, tsy problema le efatrandro nalevina, tsy problema amin'ny fahafatesana. Eto aray dia efa misaotra anao. Tsy eto ianao vao iaino ahy ary tsy sanatriavana izany tsy iaino ahy ianao. Hitanareo amin'izay ve le izy? Fa efa niaino ahy ianao. Ary misy toyany na hivoaka na tsy hivoaka zao koa ary le rangaha io dia misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Satria ny fahafantarako fa ianao miaino ahy no ambony indrindra noho le fahagagana tiako hitranga eo amin'ny fiainako. Androany maraina feno fifaliana ny ao anatinao fa manana dada tsara ianao, manana an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy izay manongila tsofany isa-maraina amin'ny fotoana rehetra raha vao misy sentim-po fotsiny ao anatinao dia efa miaino anao izy satria zanany ianao. Ianao ne tsy olo-kafa ianao ne tsy hoe mpanompony fotsiny ianao ne tsy hoe lehilahy na vehivavy ampiasaina ianao ne tsy hoe zanakikala hafa zanany ianao. Teto Jesosy nametraka zao ozy izy io raintsika miaino io zany ny faratapony faran'izay tsara amin'ny lafo mivavaka fa tsy le valiny. Tenenina akaikinao misy fotoantsika mieritreritra hoe fa sambatra be tsika raha mivaly le vavaka hoe fa eto Jesosy mampatsiaro hoe fa sambatra kokoa tsika hoe satria efa niaino Andriamanitra hoe na mbola tsy nivaly tamaso aza hoe zay efa niaino Andriamanitra na mbola tsy mivaly tamaso aza. Efa niaino Andriamanitra na mbola tsy mivaly tamaso aza. Eritreretinareo fa niteny tamin'ny Damaseva izy aza hoanina eo fa ho fatinareo 930 ans teoriana 370 taona teoriana maty any Adama. Marina le niteneniny niteny tamin'i Moïse izy manomana tany tsara tarehy be ao izy tany tondrandro nosy tantely tany Kanana any misy toerana izay tsy namboarinareo tonga dia hivantaninareo, trano tsy namboarina tonga dia hipetrahana, le trano tonga dia meublé, climatisé, pisciné. Alléluia. Zay tsy namboarina to dia hisitrahanareo, tany mboloboka, tany n'oliva tsy nambola to dia hidirina to dia hisitrahanareo. Dia inoko fa mety nisy apampisalasalana kely tao amin'ny Moïse. Nahitako an'izay rehefa nasain'Andriamanitra niakatra teo tendrombohitra Moïse dia izao nitenen'Andriamanitra. Jereo izy io tany io le niteneniko taminao. Teo izy Moïse. Wow.
io le nyteneniko taminao fa tsy makany ianao satria tsy name voninahitra teo an'lohan'ny loholon'ny Israely. Za mahita fandroa maraina ianao io a manomboka misokatra ny ao anatinao hoe hivavaka. Amen. Raha za point be dehibe zany mba marina mafy kosa tokony mba mivavaka amin'izay kosa ianao e. Amen. Efa hitantsika teo ny vavaka natao hivaly. Andriamanitra miandry anao. Tsy pastera koa mbo mivavaka amin'ny anazy ihany. Ndre zako meko anao lista ny zavatra mba tiako etina bavaka koa mba tiako hivaly. Vonony anao, raisinao direct tahoaly. Samba manana ny atsika. Ny anà mbola miampiny anao. Teneno akaikinao, dikan'izay hoe ianao koa mila mivavaka hoe. Tsaroa zay tenin' Jesosy zay. Saotra ray aho izy. Fefa niaino aho ianao. Manasanao hitsangana me voninahitra ny tompontsika. Misaotra ray eo ankasitrahana ny fotoana androany maraina. Nampatsihivanao fa mpiandry tsara ianao. Ondry andrasanao zay. Na very, na folaka, na nani, na nona. Ninona mitranga sy miseho na malemy, na osa. Dia renao ny feo anay. Ary androany zay nampatsihivinao tompo fa miandry anay eo amin'ny alitara mivavaka ianao. Ary ny vavaka dia natao ho valiany. Misy point misy nomenao Jesosy androany mba tonga anay anna zoto-po tena hivavaka sy ho tia mivavaka. Fa indrindra anana ny fomba fijery iotra no le valim-bavaka andrasana tsy mbola hita manakivy ny daholo be tsy hivavaka intsony. Araka ny teninao androany fa mihoatra lavitra no ny valim-bavaka mbola tsy hita ny toky fefa miaino ianao. Ary mianatra mametraka patokina eo an-tananao mahay mikajy ny zavatra mihoatra noho izay kajinay le zavatra tiana hitranga mety mbola tsy mitranga fa ara-potoana ataonao. Androany maraina ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tsaroviny zanakao zay mety miatrika aretina, fanaintainana, fampahoriana oky farany zany. Satria niteny ianao fa raha misy azo pahoriana oky izy hivavaka. Tonga izay mivavaka tompo. Tonga izay mivavaka miantso anao. Satria tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay, tsy vitanay amin'ny herin'ny sainay, fa miankina amin'ny fanahinao tanteraka izay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Jesosy ny amin'ny ranao izay nalatsaka ao ho famelan-keloko ao anay ary nanekena ho kapohana ho fanasitranana ho anay. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, fanasitranana eo amin'ny fanahinao, fanasitranana ao amin'ny ainao, ahafahanao mifandray tsara amin'Andriamanitra mambavaka. Tononona hongotana izay tsy nambolen'ny ray ka manelingelina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainam-bavaka. Manonona fanasitrana eo amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Naizanaiza misy zavatra tsy mampahazo aina anao, tsy mampahainforma anao, mety faharerahana, mety fahosana, mety misy zavatra tsy mandeha ao, mety misy zavatra ohatrany tsy tena mikorina araka ny tokony ho izy nefa vatana tokony ho salama tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nanononako androany maraina mody sy mandehana mamakivaky an-terinandro tia miaraka amin'ny anjara fahasalamana tokony anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy tiaka mafy tsara ho an'ny tompo mazotoena vetivety tianao fanatitsika. Voninahitra Jesosy rery ihany ny amin'ny fotoanantsika androany. Amen. Tena akaikinao mazoto mivavaka hoe avy ireny farany mazoto mivavaka hoe amen. Amen. Boary ny fiainam-bavaka. Boary ny fiainam-bavaka. Fa misy zavatra mety ho azy eo rehefa feno ny fijoroantsika miankina amin'Andriamanitra ao anatina vavaka. Raha sitrapon'Andriamanitra dia raha-pitso efa tonga eto mpanompon'Andriamanitra tiaka mafitsika ho an' Jesosy eny mpanompon'Andriamanitra foana moa zany no ajoriny eto zany fa efa tonga eto pasteur raha-pitso dia manasa antsika mpitiavana anatrika ny sekoly taka izany amin'ny larobia koa fotoana antsika somasapotsy koa dia tsy miova ho an'izay afaka mbola manokana fotoana sy mandamina fotoana dia misy toerana ho anao eo amin'ny fotoanany tompo eo amin'ny fanatrehany. Teny Jesosy ndao tsika hitsangana ry saotra ny tompony amin'ny fotoana androany maraina. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy ao afoantananao dia misaora azy. Saotra fa manomboka ny herinandro miaraka amin'ny teninao zay eto amin'ny fanatrehanao tahinao
karakarainao ampahirezinao atsanganao sitranonao makasitraka reny amin'ny teny sotra ny amin'ny fanairany indrainy makasika amin'ny vavaka ny fanampianao anay tena azoto arisika hivavaka sotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raisy ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Tonoina amin'ny anaran'i Jesosy ny fataterana fiadanana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen dia amen.